Deu outro contato. Ikaw, Reto, apenas que eu vou. Ikaw, eu vou, apenas kami, surga ni. Ikaw, kita, apenas kami surga bar. Tadi, Ny mahakasiky ny Dahalo Niova fondray no teneninantsika ny bosibosina vakovakanao zaraintsika eto ary noraisiny tao am-piangonana ireo Dahalo Niova fo androany ary nahazo tsodrano avy amin'ny pretra resy lahatra izy ireo fa aleo manompa ny Jesoa toy izay hiverina hanao ratsy koa. Mbola isorina ihany koa i Colonel Faneva fa nitarika anay amin'ny mahazava ho irisolontenan'ireo raha sendra ny micronay androany. Tena amin'ny ekara fo masin Jesoa ankilizato moa no nandraisana azy ireo ary ny pretra avy any amin'ny malaimbandy no nampianatra azy ireo. Zay no vaovao malaza vaovao maresaka amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao ty ireo fiovany fo ireo Dahalo amin'ny hoe hiala amin'ny asa ratsiny tsy hangalatra omby ary amin'izao fotoana izao ty manko ny Colonel Faneva dia manao ezaka ary manentana ny vahoaka rehetrarehetra mba tsy hisiany ty halatra omby na halatra rehetrarehetra izay miparitaka amin'ny fatra andidiany ity ary tsy vahina amintsika manko fa nadia tany amin'ny fatra ny Anosy Fort Dauphin dia niova ny toerana niova ny olombelona tany tsy nandeha nangalatry ny hena ny fangalarany omby na fangalarany resaka kidnapping zany na rehetraka rehetrarehetra famakena trano tany amin'ny toerana fatra Anosy iny ka zao manko izy voatendry taty amin'ny fatra Menabe ary hita azo tsapahitana amin'izao fotoana izao fa niova ny Dahalo niova fo nanaraka satria nisy nipetrapetraka tsara ny discipline izay ihany ane no averimberiny ny discipline ihany no mandrafitra ny fiainam-bahoaka ao anatin'ny fiarahamonina anankiray mba ahafahany miova kokoa amin'izay rehetra atao. Koa izay ny zava-misy marina nampiova ny vahoaka mba Ovina ihany koa re Ireto Mpisolelaka ny filoham-pirenena Andra Joel Reto mba hiova fo ary hitovy amin'reto Dahalo reto mba hijoro anatin'ny fahamarinana mba manana hazo-dambosina fa tsy hoe anjakan'ny vola maletina sy ny karazany dia na dia feon'ny vahoaka azy tsy soloina akory fa lasa feon'ny filoha Andra Joel no arovana mba hahasoa ny filoham-pirenena Andra Joel no arova Ireto solombavam-bahoaka reto aoka re jereo zao no lesona azo tsapahitana amin'reto Dahalo niova fo mpangalatra niova fo mba raha Ovina ihany koa nitoronareo Ovina ny anjaranareo mba ahafahanareo hiova fo fa trône zany fisolelanareo eto amin'ny tany sy firenentsika ty efa mikatso tsy mandeha tsony zavatra rehetrarehetra manerana ny nosy zao jereo zao mba miova fo ny olona miandry anareo ny vahoaka malagasy mba hiova fo aza dia misolelaka loatra hoe handeha handalo fifidianana solombavam-bahoaka dia hanao fisolelahana hoe tsy maintsy zao ny solombavam-bahoaka na tsy maintsy zahay no lany eto amin'ny toerana ty fa zahay no mambahoaka zahay no mpitondra fandrakana ilaina ny fihenonan'ny vahoaka fa mijaly koa hitanantsika amin'izao izay ataon'ny Colonel Faneva zao miova mipetrapetraka tsara ny discipline koa izay no zava-misy marina eto amin'ny tany sy firenentsika misy olona afaka miova fa ireto solombavam-bahoaka Mpisolelaka reto izay tsy mitondra feon'ny vahoaka fa mitondra feon'ny filoham-pirenena Andra Joel na ny antoko zareo ihany no miroborobo koa fa ny vahoaka ry mahantra fandiran'ovana koa izay no zava-misy reto manko misy vidéo tapatapany kely izay fanehoan-kevitra na fiova izay natao ireto Dahalo tao anatin'ny fiangonana izay antany ankilizato zay malaimbany zany niova tokoa ary niderana ny tompo engany mba haharitra tokoa zany fiovana fo zany fa raha ataontsika hoe sanatrian'ny vava miala ao an-toerana indray ny Colonel Faneva lasa hiverina hanao asa ratsy indray koa izay no zava-misy marina ka engaviana mba manentana ny faritra rehetrarehetra indray tsy mba hita ohatra ataon'ny Faneva Colonel Faneva ity mba hiova ihany koa ny rehetrarehetra izay no zava-misy marina eto amin'ny tany sy firenentsika azo adino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay reto misy vidéo tapatapany izay arahantsika ito marika fampienenanao zay apetraka eto amin'ny anaran'ny ray tenentsika Reto
Ipagpekakete jika malawi amnenaran rai. Amnenaran rai. Simpanai masna. Awak pun kemakati. Pun kemakati awak. Amnenaran rai. Simpanai masna. Amen. Baik, awak dengar sini. Amnenaran rai. Simpanai masna. Amen. Baik, ini semuanya rai. Apa yang saya?